Ramatoa Saoby Mampiona Ramafalosoa, PDG ny sekoly Le Petini. Io zany no vahintsika androany vahin'ity fandarana famitsafa izay efa mahazatra anareo ity. Ihany io zany dia miakasehatra ny fanabeazana izay ahitana olana be dia be eto amin'ny tany sy firenena ankehitriny. Na dia hoe zany olana zany dia misy ihany ny vokatra azo sapahitanana, vokatra azo lazaina fa mahafa-po eto amin'ity tanindrazantsika ity. Ka anisan'ny manome an'izany vokatra izany ny sekoly Le Petini. Hitafa sy dinika amin'ny ramatoa PDG ny sekoly tsika nio. Ndao ary hoarahantsika zany. Miarabanao ramatoa Saoby Mampiona Ramafalosoa. Voalohany indrindra dia faly miarahaba ny mpijery rehetra any an-tokantrano indrindra ary faly miarahaba anareo tompona andraikitry ny fandaharana fantsafa ato amin'ny televiziona malagasy. Avy hatrany ary dia fanontaniana no apetrako taminareo tato zany na dia teo ny fitokonana, ny fikatsoana teo amin'ny lafin'ny fanabeazana tsy teto Antananarivo ihany fa manerana ny nosy. Nefa vao teo koa zao nisy fivoahana valim-panadinana tato aminareo tato. Inona moa tia ny valy tato ato ity fa ohatrany efa mahaliana andrehetra ny hafantatra azy? Voalohany indrindra aloha raha mahalala tokoa fa misy ny fitokonana isan-karazany. Hetsy, eo, indrindra ho natao hoe sehatra ny fampianarana izay somary mafampana amin'izao fotoana izao nefa tiako tsindriana fa azadino fa ny sekoly tsy miankina na ny école privée dia mianatra foana ary ny école Le Petini dia tao anatiny zany atao hoe sekoly tsy miankina zany. Misy anefa ny nampiavaka azy satria raha ny sekoly tsy miankina manaraka ny laminy gouvernemanta eto toerana dia mianatra fa mbola miankina amin'ny fanadinana ho ataon'ny fanjakana maefa eto toerana. Ny école Le Petini zany raha tsindriana tsotsotra dia misy fizarana roany voalohany ny école Le Petini manaraka ny lamina eto amin'ny gouvernemanta malagasy maka ny diplôme araka nefa fiteniko foana CPE, BPC ary ny baka malagasy. Fa nisy école Le Petini anankiray dia hoe manaraka ny laminy gouvernemanta frantsay zany hoe maka ny diplôme frantsay dia ny brevet sy ny baka frantsay. Ka indray hidirantsika ny vokam-panadinana mivoaka aminay amin'izao fotoana izao dia ilay baka frantsay izay vao vita tsy ela. Nanahoana zany ilay vokam-panadinana? Nafapo-tanteraka satria raha andeha hodiniana fa tato aminay ingeny kely indrindra 5 taona nahazo an'izay atao hoe baka frantsay zay ary tsy fe baka frantsay fa baka frantsay manko misy en bac technologie, en bac ohatran'izao, en bac fa ny série scientifique na série S dia navoaka amin'ny Petini amin'ny taona 5 taona. Dia inona ny secret zany tsy ambaratelo ny fahombiazana ohatran'izao? Fahombiazana dia tsotra, aza atao etam-barotra ny zanak'olona. Arehetrarehetra tsy ho atao zany hoe tsy manana traikefa entina anao izay fampianarana izay ianao fa noho ny hoe tsy fahitanao asa fotsiny dia manokatra sekoly ianao na inona tsisy vokatra ho azonao. Fa rehefa tena hoe manana an'izay traikefa entina hiatrika ireo zanak'olona ireo ianao ka entinao ao anatin'ny fonao sy ny sainao dia hiatrika ny mijery ho avy hibanjina ny toyan'ny fiainan'ireo zanak'olona ireo dia ainao daholo ny mandrindrandrindra mipaikady isan-karazany. Raha mikaso ny resaka fampianarana tany amin'ireo sekolim-panjakana tato ato noho ny antony samihafa dia nanohy ny fampianarana an-trano kosa ny sekoly Le Petini sy ireo sekoly hafa tsy miankina. Ny sampana manaraka ny fandaharam-potoana frantsay no efa nahitaham-bokany teto amin'ny Petini ary maro ireo nahazo ny baccalauréat frantsay tamin'ity taom-pianarana ity. J'ai commencé à suivre le système éducatif français à partir de la classe de seconde à l'école Le Petini. Je viens de passer le baccalauréat scientifique français et je l'ai réussi. C'est pour la première fois que je passe mon bac français série scientifique. J'ai réussi. Cette année, j'ai passé mon bac français
en série S et je l'ai réussi. Raha nisy ny vokatra mahafa-po toy izao tamin'ity taona ity izao ka nahafahan'ny ankizy ny baccalauréat français dia noho ny fikirizan'ny ankizy, ny fikirizan'ny mpampianatra ary ny fampiany fitaovana. Pour les prochaines promotions, je les conseillerais d'utiliser les laboratoires qui sont vraiment très sophistiqués. Ici, nous avons la bibliothèque qui nous fournit beaucoup de livres et il faut en profiter. Et la connexion Internet qui est vraiment à haut débit pour faire des recherches personnelles. Donc, profitez-en. Pour la future promotion, j'aimerais bien leur faire passer que le travail passe avant tout. Il faut que vous profitez des avantages qui sont mis à votre disposition. Mbola miresaka ny sekoly lehibe tiany antsika inona zany mampiavaka azy amin'ny sekoly hafa. Ny valiny angamba dia tsotra be hoe antokana eto Madagasikara dia ny école leptini raiky no manana ny sekoly sady mampianatra amin'ny teny frantsay nefa maka ny diplôme malagasy CPE, BPC ary bac kanefa manana ihany koa ilay sekoly zay maka ny diplôme avy any ivelany na ny frantsay dia sady mampianatra mazava ho azy amin'ny teny frantsay reo dia zavatra roa samy hafa na dia samy fampianarana azy. Dia manahoana zany ny fomba fandraisanareo ny mpampianatra? Tsy midipidim-poana ny olona ato amin'ny école leptini. Tsy midipidim-poana fa tsy maintsy manao fanadinana ny mpampianatra. Ny mpampianatra ary rehefa manao fanadinana ny mpampianatra dia afaka soma tsara izy dia tsy avela tonga dia ampianatra koa izy. Mila miresaka. Inona lay resaka? Apetraka tsara eo amin'ireo mpampianatra ireo ny zavatra tsy tianao tsy ho ataon'ny mpampianatra. Ary apetraka tsara ihany koa ny zavatra tsy tian'ny mpampianatra ho ataonao. Iny dia efa fitsipika iray voalohany. Zava-dehibe zay eo amin'ny fiarahamonina. Ary tsy ny mpampiasa tsy tokony eritreritra matetika inge mpampiasa dia mieritreritra hoe izy ihany no izy. Fa apetraka koa ireo olona ireo hanany zoma olombelona azy dia ediovarotra ny karama. Ediovarotra ny karama satria ny olona ny asa. Dia rehefa mipetraka zany lalàna zany amin'ny akapokapobeany dia mandeha ho azy daholo ny formation isan-karazany, mandeha ho azy daholo zay zavatra tianao rehetra atao. Omeo ho azy zay tediaviny ampanarao lalàna fa omeny anao ny takalovany aminy. Anareo satria raha jereko ny section malgasy tato nandeha tsara ihany. Inona moa nahatonga anareo nanokatra n'le section française? Ilainy zany, ilaina manatsara zavatra e. Ilaina mameny filana tediavin'ny olona, ilaina ny manome azy. Ka mazava ho azy fa matoa nisy ireo mpianatra mivadika frantsay ireo na dia tao amin'ny système malgasy ary dia mazava ho azy fa inona satria nisy ny tediaviny zany hoe mba sokafy zany dia azon'ny école zaka tsara ho ale zavatra dia atao dia ny sokafana raha izay aloha. Ary ny fivoarana resaka samy fampianarana ihany moa inona moa no nanakana anao vitanao ny gasy tsy ho vitanao ny vazaha azo atao tsara nge zany. Satria raha mijery anao zao ohatra manana fisaina hafahafa ihany ianao amin'le fanokafana nyty section française ty zany hoe zavatra rehetrarehetra ao zany dia ny programme frantsay dia tsy manenjika anareo olona ohatra ny tony ve mieritreritrareo hoe any akafany any ambanivohitra be any tsy ambanivohitra be akory ary fa tsy lavitra antsika zao misy ankizy tena mbola miaina ao anatiny na ny teny gasy raha tsy arany nefa nareo manokatra zavatra goavana be ohatra ny tony aty andrenivohitra tsy sarasara koa ve ampina reny ankizy ireny zay vao manampiny aty andraikitry ny fanjakana zany tsisy olona anankiray olo-pirenena raha matoa fa aza atao an'izany satria izay manko no mahavoantsika. Rehefa tsika no manao zavatra dia andraikitry ny fanjakana. Ianao nge olo-pirenena dia ao anatin'ny fanjakana ko mampaninona anao no manomeny zay sosikevitra zay na ianao misy maka ny initiative dia manao an'izay. Io aloha dia azoko atao hoe zavatra somary manahirana ihany raha idikan'izany. Madagasikara ngetsy kely. Madagasikara ngeza be dia samy manao zay tany fahasikelikely eo. Io dia efa samy manana lamina raha amin'izay sehatra zay zao ny idirana dia ny école leptini dia afaka manampy ary manana ny ONG ami zay manao ny andraikitra sy anjara safidy
anjara asa vitany ohatra fotsiny raha omeko ohatra ianao hoe misy fokotany igny tsy vitany EPP de mamitany école le Petini efa fandraisana anjara zany fa zadino mameno boky zay tsy ampiasainay ato nefa anatsara araka ny teninao hoe tsy mahay mamaky teny frantsay kory nek izy tsy ampy fitaovana de omenay reny zarainay azadino fa efa fandraisana anjara zany ary ny zavatra isan-karazany na manome fitafina manome arak'izay kely mba nanana zay zakany eo en'izay zay tohanany école le Petini de manome zay azo atao rehetra azadino fa efa fandraisana anjara zay raha misy maromaro mandray anjara ohatra zay tohanay ny vahoaka malagasy zay poniny atao Madagasikara zay olo-pirenena malagasy ka samy mba manao zay vitany de tsisy maharatsy an'izay matoa manao hoe anjara fianjakana manokatra sekoly leroa manatsara ny roa manandeha ny roa de mahavita azy koa nge le fanjakany misy apahana andraikitra raisina zay vita fa ny andraikitra tena ndraisiny tena devitainy tena mba tsy hamitakolona mba tsy handiso fanatena dia manao ny asa soa tokoa ny sekoly le Petini amin'ny alalan'ny amimo no anaovan'izany na association malgache pour l'issue des enfants matetika izy dia mitsara fanomezana ho an'ireo sahirana ara-pivelomana tena mahafinaritra be ary tena misaotra anareo nanome misaotra betsaka tompoko de faly tokoa tompoko inona nalainao teo akanjo tompoko inona le akanjo tricot de blouson atao karazana blouson ngamba miaraka amin'ny capuchon afaly de faly satria za ohatra hoe zaka tsy soratana ohatran'izao de tena tsy nahita zay andrinan'izany zavatra mena ve tsy afaly adala zay tsy mahay makasisaka de misaotrapesaka to zany anarandry Faniso inona nazotry teo kilalao fitaovana dokotera de atao ino ve zao jabona olona nisafidindry mihitsy ve io eny to fa nanina tsy ilay dinetana lay satria zany dokotera rehefa lehibe 20 taona inona nazanatao tournevis de pince de blow atao ino ve zao lolowony dinety fa nanina ny dinetana lay sa mbola tsy nana dinety nalaiko ny dinety